Zay ny tadi-baovao mikasika n'ilay rivo-doza Domazile fa tsy nahitana vidina ny firy ary tsy mbola niverina tamin'ny vidiny talohan'ny akarany, izany hoe talohan'ny fandalovan'ny rivo-doza Avata amin'ity taona ity ny vidin'ny arina fandrehatra, ny faharatsian'ny andro sy ny mandona be loatra ary ny faharatsian'ny lalana ihany koa no anisan'ny mahatonga ny vidin'ny arina fandrehatra miakatra raha ny nambaran'ireo mpivarotra sendra ny mpanao gazetinay Jimmy Maradanila sy Lazmaga. Misy 10 isan-jato ny malagasy no mbola mampiasa ny arina fandrehatra entina andrahoana sakafo. Araka izany dia singa iray tena ilainy ny andavanandro ny mponina ny arina fandrehatra. Amin'izao anefa dia mbola 4 alina ariary ny iray gony ary efa tafiakatra 5,4 alina hatramin'ny 3 alina ariary izany taorian'ny fandalovan'ny avaha. Tsy nahita fahaverina amin'ny vidiny, teo anelanelany 5,1 alina hatramin'ny 4,1 alina izany amin'izao. Mando ihany koa ny arina fandrehatra hita eny an-tsena. Menina ihany moa ny olona mazava hoe rehefa izay ilay izy dia tsy maintsy vidy izy rehefa tsy manana stokony saribao izao fa izay tonga lany tsy misoloka intsony raha tsy hoe ratsy be mihitsy ny andro angaha. Maro ireo toerana mamatsy arina fandrehatra Antananarivo sy ny manodidina, fa raha tia mpivarotra eto Avaradoha ity ohatra dia avy any Ankazobe ny arina fandrehatra amidin'izy ireo. Fa misy ihany koa ny avy any Andasibe, Moramanga, Manjakandriana, Anjozorobe ary Vakinakaratra.